Vovonana firaisan-kiny mila mifony malagasy. Fiainam-pirenena miroso makany amin'ny fanjakana tsirefesy mandidy isika ho ifetison rakoto andrenireny. Tontolo ny fanabeazana mandringa milomekasina ireo mpanabe. Manatitra ny araba tombokilasy tongovavy tonga soenao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany mifandraiky amin'ny fifidianana. Afaka manova zavatra maro isika raha mirahina amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao ny filoha Ravalomanana Marc raha niona tamin'ireo solitena ny vovonana firaisan-kina tetsy Ambohidratrimo. Nisy ny afatra sy ny toromarika manokana izay nomeny mpitarika ny vovonana firaisan-kina ho an'ireo mpikatroka rehetra manerana ny Madagasikara nandritra ity fotoana ity. Germain Omejanahary tahirinay no mitatitra ny antsipirim-baovao. Manana andraikitra goavambe isika dia ny anovany zavamisy iainan'ny vahoaka malagasy izao. Fasahiranana, fahantrano, fahatapanjiro lavaredy, vidim-piainana tsy mitsaha mitombo, tsy fandriam-pahalemana, tsy fananana asa, samy manahirana ny malagasy avokoa. Aty amintsika ny fanantenan'izy ireo satria raha ny fitondrana mijoro efa hita ny fomba fiasany, hoy ny filoha Marc Ravalomanana teto Ambohidratrimo androany. Nambarany fa afaka manova zavatra isika ka no mafisiny tamin'ireo kandida natolotry ny firaisan-kina fa tsy mananjotsy olany izy ireo. Ira intsika firaisan-kina ny hero izy nareo tamin'ny hira tamin'ny voalohany teo dia tsy maintsy atao zany zay ampandresy atsika atao misy zay tonga atsika maro isa anivon'ny antemeram-pirenena na ny riam-parlement. Ny antony dia zao afaka manova zavatra tanteraka mihitsy sika, afaka manova zavatra tsika ary rehefa manova zavatra tsika afaka mifahorian'ireo vahoaka ireo. Fa zay ianareo député zay voatendry amin'ny fomba ofisialy tsy manana zotso olany mihitsy ianareo, anjara tsy manana zotso olany. Manoloana zany dia manana didy lehibe ny député. Noho izany manoloana ny didy lehibe miandry ianareo sy fanantenana apetraka vahoaka aminareo dia tsy manana zotso olany mihitsy ianareo. Tsy maintsy lany ny kandidatsika. Ahoana tsy maintsy lany? Ny firaisan-kina no ahafahana mampivondrona ny herin'ireo antoko rehetra misy ao anatin'ilay vovonana mba entina manohitra izao fitondrana tsy manjary zao ary irosoana any amin'ny tanjona apetraka mba hanivatsika sy ametrahantsika zany tany zany. Eto amintsika tsisy lalàna tsony tenenina reo hoe mbola misy lalàna eto, tsisy, samy manao zay say-patany dia izy ihany manao azy eo. Tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina ihany no afaka manova izao zavamisy iainan'ny vahoaka malagasy izao, hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Nitodika manokana tamin'ireo mpikambana tiako i Madagasikara rehetra sy ireo mpikambana ao anatin'ireo antoko efatra hafa ao anatin'ity vovonana ity ny filoha Marc Ravalomanana ary entitra tamin'ny fanomezana toromarika. Paikady lehibe noho izany ny fampivondronana ny hery ao anatin'ilay vondrona firaisan-kina ary firaisan-kina mandeha any amin'ny tena anovanan'ity fitondrana ity. Vovo atsika io raha ohatra ka samy mijoro daholo sika satria ombantsika Andriamanitra. Dia ianareo distime amin'ny tim mandresako, distime, comtime, fokotime, tsy maintsy tsy manana safidy ianareo fa zay fandaminana ato anatin'ny tiako Madagasikara tsy maintsy. Hoy ihany hoe mampatanjaka azy dia tsy maintsy ianareo ato amin'ny tiako Madagasikara no mirahina tsara, manana fitsipika na discipline de parti isika dia eo ka mba samby hiaino tsara daholo zay discipline de parti zay. Dia izay no ahafahanareo mitarika tsara ao anatin'ilay firaisan-kina. Mananteny itsika, mananteny ireo vahoaka malagasy rehetra fa tena hanova zavatra isika. Isika ato amin'ny antoko politika ihany koa, ny tsara tafina, ny APM, ny HVM, ny tiako Madagasikara, prositeny dia tsy maintsy manaprofo eto anatrehan'ny vahoaka malagasy fa manana zany firaisan-kina tanteraka zany. Tsy maintsy ataotsika
zay ampandresen'ireo kandidatsika rehetrareo zany mba azahoantsika ny maro anisa eny amin'ny antemeram-pirenena ilaina ny firaisankina noho izany. Mila famonjena i Madagasikara, mila famonjena ny malagasy. Noho izany isika no hitondra fahazavana ho azy ireo izay latsaka ao anatin'ny lavaka mangitsoky ny fahantrana. Mila mijoro isika ary ady no atrehana, koa mila vonina ny rehetra manoloana izao ady atrehana izao. Fotoana izao hijoroana sy hifanampiana monjena ny malagasy sy Madagasikara manoloana izany indrindra no nanaova ny vovonana firaisankina antso ho an'ireo mpiara mombona antoka vahiny toy ny Amerikana, eo ihany koa ny FFKM tsy mitady vola izahay ho ny filoha mpiara mitantana marika Ravalomanana fa fiara mijoro anohitra ny tsirariny hanavotana ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Germaine Omenjanahary, Tahiriny Anatrany. Tsy vovonana mijoro fotsiny hiatrika fifidianana ny vondrona politika firaisankina fa manana ny tanjony ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsy atoro fa manana traikefa amin'ny resaka diplomasia rahateo ireo mpitarika ao anatin'ity vondrona politika ity. Betsaka amin'ireo maso sy ny firenena avy any ivelany miasa eto amintsika no efa nifampiresaka momba ny raharam-pirenentsika tamin'ireo mpitarika ny vovonana raha ny fanazavana. Isan'izany ny firenena Amerikana. Nanamafy ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana marika Ravalomanana fa tsy mitady vola na zavatra hafa izy ireo fa ny amonjena ny firenena no tena mamaika raha toka te hifanampy marina. Ianareo Amerikana ny tena manana zany fiarovana ny demokrasia zany ka raha tianay nareo zay tsy mangataka volany aminareo fa asio pression fotsiny reo le ACCCNI sy ny gouvernement reo zany amreo zay any iranay. Raha misy firenena lehibe sy matanjaka dia ianareo eto ambonin'ny tany. Zay fantatray ka raha tianampy anay nareo tsy mangataka vola ninina aminareo zay fa asio pression reo hoe tsy mandeha ny gelony ty dia zay kena ny falanin'reo raha ohatra ka zany ny zavatra nitranga. Ankoatra izay dia nitodika manokana tany amin'ny FFKM ihany koa ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina. Tena fotoana izao hijoroana sy hifanampiana mba ahafahana manoavitra ny vahoaka malagasy. Tanjona iraisana ny irosona amin'ny fifidianana koa fotoana izao ilana ny andromaso. Ka dia mbo miantso anareo FFKM zay lazao zay tianareo atao indrindra ianareo mpitarika ianareo milaza hoe mijoronga raha tsy toanana tsy mety dia mba jereo izy zava-dehibe mantsiny le andromaso ataon'ny FFKM satria ny FFKM no manana reo rasa mangaika rehetrarehetra ahafahany manao an'izany dia manao antsoava aminareo FFKM zay mba heninareo eny angam'izay. Nanamafy hatrany ny filoha marika Ravalomanana fa antso mba ahazahoana manova ny zava-misy iaina ny vahoaka malagasy izao no antony izany rehetra izany. Ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena aloha no tokony iarahany rehetra mijery satria mila famonjena i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Mijanona eo amin'izay vaovao izay ihany tsy ho avitra mihitsy ny firenena raha mbola variana amin'ny zavatra tsy mahavita indray andro ny vahoaka malagasy ho ny mpitondra teny vondrona firaisankina androany. Mitaky fifoazany rehetra ny zava-misy ankehitriny fa tsy hoe ny antoka avy amin'ny fanoherana ihany no manana andraikitra hanafitra ny firenena fa ny vahoaka malagasy iray manontolo ho ny fanazavany. Fanadihadiana. Ireo kandida ny firaisankina tany amin'ny faritra no tena nanaovan'ny fanjakana antsonjay. Raha toka mpiasa-panjakana dia rahonana afindratoerana lavitra sy any ambanivohitra be. Raha tokosa ka mpandraharaha dia ampiororona amin'ny resaka taotaonketra. Tahaka izany no zava-misy amin'ireo distrika telo toa ny Sahambava, Lalangina ary Tsaratanàna hoy ny fanazavana. Taratry ny tsy fisian'ny demokrasia izao zava-misy izao hoy hatrany mpitondra teny ny firaisankina Paraina Auguste. Na asiana daholo na ohatra fonctionnaire dia tena affecté misy na anaovana menace d'affectation. Za fotsiny zao dia anany farafangany dia avy ary farafangany dia afindra agnano mainty rano le candidat-nay. Dia misy ny sasany mpampianatra tapagniny karamanareo nampiasainy daholy le sampandraraha-pazakany anaovana le ansozay. Fa indrindra any amin'ny province manko ny tena nanaovana an'io. Matahotra any zay Antananarivo. Raha mpandraraha le candidat-nay dia nanaovana an'le redressement fiscal efa avoaka tapitapika eo. Ianao tokony mandohany zao ary amin'ny impôt ianao. Anisan'izany navoan'ny Sahambava io. Sahambava dia lasa candidat raiky tokany sisa ao. Ohatran'izany koa moa i Lalangina na i Tsaratanàna. Tsaratanàna tokony fonctionnaire ny lasaka tao.
ao sambava dia natao hoe io arpe eo aloha ty volany amy redressement fiscal ty tery niemitra le olo niemitra dia hoe candidat anankiray fotsiny zany sisao zao liste anankiray candidat mpazakagny zany ve dia mba ho faly dia mireharena reo lalany am'izany lany à vaincre sans péril on triomphe sans gloire ianao reo ny candidat dia lany ianao dia geste anao député ho anahy ianao zao dia raha lany ao dia sy député anao aminay misy telo mamio misy telo zany ohatran'io zao hoe lalangina i saratanàna koa ohatran'izay koa tsy ampiemitra antsika izany fa efa misy ny drafitra natao mba ahafahana manatratra ny tanjona efa napetraka ho iantrany ny fanazavany distrika zato no tanjona napetraka ankoatra ny drafitra napetraka ho an'ny podro amin'ireo distrika sasany ny 7 ihany anefa no misy candidat amin'izao fotoana soa ihany fa zay matahotra anareo fa maro ireo indépendant efa mamoza asika zao sambaranay aloha gnisy anatra am'izao satria sy mesy esika koa razalahy io koa andeha hitaky kôtikôtan'io indépendant io ka izay le fond indépendant ho azony fa raha gny tena olo maleo tegna so azony agniky dia aza matahotra fa hoe io dia fa so azo e majorité ny izy koa sy azo majorité absolue si possible azazareo hoe azo 80 député zany izy si possible misy zany e fanampianambava ankitsirano ny fanapahana-kevitra navoky ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana ny faranyherinandro teo izay nilaza fa tsy azo atao intsonjy ny manao faneho-kevitra na interprétation manoloana ireo didi-pitsarana ho iantrany paraina auguste misy manko zao hoe efa natao izy io sy mahazo miteny ono sy mahazo miteny zay nanaovagna nirazana masoa Christine président n'assemblée igny na sorony sy mahazo miteny ianao raha agnatiny io vovonagny raiky io candidat mpazakagny io raha lany eo ianao dia zany hoe gnataon'le candidat mpazakagny zany raha lany na izy manginy sy miteny misy izy agnatiny 5 taona na raha vao miteny izy alefagna na amin'ny HCC dia asorony dia asika ve dia anagny député ohatran'izany zany no atao sika teny ny président ny HCC farany teo hoe tandremo izy aza misy critiqué na manakina fa dia migatra zany hoe na ny gouverneur sy anatina constitution zany sy mahazo miteny sony zahay nefa sy anaty constitution zany gouverneur zany na raha misy résultat misy mpangalabato agny zany dia sy mahazo micritiqué izany ve noasika an'ity firenena ty nanamafy hatrany ity mpitondra teny ny vondrona firaisan-kina ity fa mila ny malagasy mitsangana ny firenena tsy hisy fahagagana iseho fotsiny eto raha tsy ireo tompo-tanindrazana no mitsangana ka anavitra ny fireneny vonina amin'izay iseho rehetra tsy ho solombavam-bahoaka mpanangan-tanana fotsiny fa hitondra anjara biriky ampandrosoana ny distrika Ambohidratrimo ireo candidat natolotry ny vovonana firaisan-kina izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ankoatra izay efa tafajoro ao an-toerana ihany koa ny fibetoerany vovonana ao Ambohidratrimo fanadihadiany eo amin'ny sary Sirindrantsariny Taiziniana Komina 420 no mandrafitra ny distrika Ambohidratrimo iparitany ireo fokotany ny 420 sy 300 solombavam-bahoaka roa no izany ho an'ny ity distrika ity raha ho an'ny vondrona politika firaisan-kina dia Imam Rabenirina no mitondra ny lisitra voalohany raha Ifaniry Razafy Manantany kosa no mitondra ny larana faharoa mitondra ny larana fahatelo kosa izy ireo ao anatin'ny bileta tokana tonga nanotrona ny fampafantarana izany androany ny filoam-piara-mitantana ny vovonana Marka Ravalomanana ny mpitondra tenin'ny firaisan-kina Paraina Auguste ny mpitambola Alban Rakotoarso sy ny solotena avy amin'ny antoko SVM sy ny prositeny eto dia miantso an'Andriamatoa Razafy Manantany Faniry colonel Ramil John Luc Ramatoa Ranjato Arvelo Faramalala Andriamatoa Flo isany ireo zahay ny prailiste eto amin'ny distrika Ambohidratrimo ireo zahay no miaradi amin'ireo lisitra reo iaraka natanteraka ny toromarika avy aminareo averinay ho tompontsoan'ny vahoaka nitodika amintsika mpanatrika indray
ireo zahay no isolo tena atsika vahoaka amin'ity fifidianana ity. Ireo zany zahay ilay fitaovana ilay jiro ampiretina. Tsy ho mora ny ady miandry saingy misy ny fahavononany matony rotsaka hovidiana sy hiatrika ady toy izao ho hiatrany ny fanazavana. Tsy solombavam-bahoaka ho mpanangan-tanàna fotsiny fa solombavam-bahoaka tena hiasa ho an'ny vahoaka hoy ny fanazavana. Eto dia manome toky ianareo fa tsy andraraka ilombian-doha ary hiezaka trany hanao ny tsaratsara kokoa trany ho tompontsoan'ny vahoaka malagasy araka ny resantsika foana. Tsy izany jerena, tsy izahay prailista ny jerena, tsy ny antoko akory ny jerena fa ny vahoaka ny jerena ary ny atratrarana ny tanjona hamoahana ny firenena. Avy any anaty io lavaka mangitsokitsoka izay nandefasan'ny sasany izy io no tanjona fa izahay dia fitaovana fotsiny ihany, izahay dia jiro arehitra fotsiny ihany mba hoentina hanatanterahana an'izay tanjona izay. Ka dia manatitra fakasitrahana Andriamatofo loisany ary mampanantena anareo fa vonina hanatanteraka an'izay tanjona izay. Eto dia mitodika faharoa, mitodika amintsika rehetra manatrika. Isika rehetra reto no misolo tena ny commune tsirairay avy, commune 420 tsika eto, miparitaka ny amina fokotany 420 sy 300. Isika reto zany no misolo tena an'ireo vahoaka ireo raha arak'izay isa zay any amin'ny 2 alina sy 4 tsy nisan'ny mponina eto amin'ny distrikta Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao. Raha izay isa zay dia tsy misy dikany mihitsy ny isatsika eto androany. Fa isika reto le araka nylazain'ny filora valomanana teo, isika reto no mpitarika, isika reto no mpandresy lahatra, influenceur, ary ny hevitra sy ny fahaiza manaotsika tsirairay avy miainga avy amin'ny mahisikatsika tsirairay avy, miainga avy amin'ny antoko ny avintsika tsirairay avy, miainga avy amin'ny fikambanana misy atsika tsirairay avy, eny miainga avy amintsika tsirairay avy isam-batan'olona no antenaitsika fa anaparitaka ny hevitra, ny fanentanana makany amin'ny vahoaka tsirairay avy any amin'ireo fokotany 420 sy 300 olona zaiko ireo ka handraisany anjara aloha voalohany. Zay ny tanjona amin'ny fifidianana satria mila ampandraisitsika anjara daholo ny vahoaka mananjoy ifidy rehetra mba tsy hololovon'ny sasany ohatrany teo ntsony ny taremarika satria fatatsika fa tsy nisy mifidy raha zay no ilazantsika azy. Raha ny taremarika tena izy dia azo lazaina tsy manana legitimité ny sasany izay nanao amboletra ny fifidianana teo fa asehontsika amin'ity indray mitoraka ity hoe takinininy tsika rehefa tapa-kevitra, takinininy tsika rehefa manentana isa tanàna, takinininy tsika rehefa manentana isa tokantrano amin'ireo mpiaramonina amintsika ireo mba handray anjara mavitrika amin'izay fifidianana izay. Satria fatatsika fa rehefa miakatra io tahampahavitriana io ny akamaroan'ireo dia mitovy amintsika ny fomba fijery, efa samy leo ny zava-misy, efa samy tapa-kevitra fa tsy azo tohizana intsony izao lalana makany amin'ny fahaverezana izao. Eto dia manararoatra manantitra ny fisaorana anareo tapaka namana satria averiko fa tsy avy amina antoko politika daholo tsika eto fa misy avy amina fikambanana, misy avy amina fianakaviana isan-karazany, misy namana tapaka ray aman-dreny isan-karazany izay naneo fahavononana rehefa nahita fa tena ilaina ny fandresena amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka andray mandeha ity. Makasitraka tompoko isika ireo no komity mpanohana ary hapetratsika ny rafitra ahafahantsika miara-miasa amin'izay. Fahatelo dia mitodika amin'ireo prailista amiko sady hanolotra azy aminareo. Ankoatra ny fampahafantarana azy ireo ho kandida atolotra ny firaisan-kina eto amin'ny distrikta Ambohidratrimo dia lanonana natao teto androany ihany koa ny fampahafantarana ny QG ho an'ny vondrona firaisan-kina eto Ambohidratrimo ity.
Miroso tsikelikely amin'ny fametrahana didiko fe lehibe eto Madagasikara ny mpitondra. Mampatahotra sy mampiorory ny rafi-pitsarana misy eto amintsika ka mety ampiravoravo tanàna ny malagasy izay tena tompon'ny fahefana hoy Fetson Rakoto Andrenirina Androany raha naneho ny heviny mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny filazany filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny HCC fa tsy azo atao ary mampigadra ny fanakianana sy ny fanaovana commentaire izay didy avoaka ny fitsarana. Zava Andriamaefa sy Manu Randriamalala. Samy miazakazaka anao izay azahoana maro anisany anivony anteny miram-pirenena ny tokony fitondrana ny avy amin'ny fanoherana amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy anefa manao ny fomba rehetra anliana sy anankiviana ny mpanohitra trano ny fitondrana amin'ny alalan'ny fanitsakitsahana sy ny fampiasana ireo rafi-pitsarana misy eto amintsika toy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raisiko arsinganiko manokana amin'izany ohatra ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana zay mampatsiaro fa hoe azo torina marina fa misy tokoa ny lalàna any andininy dalàna ao anatin'ny code pénal amin'ilay voalaza hoe 420 zay milaza fa hoe izay manabatibaty ny voka-pitsarana dia azo torina ary mahavoasazy zany kanefa etsy amin'ny andininy manaraka dia milaza koa fa hoe raha misy ny fitsekerana dia azo atao zany amin'ny lafiny ara-teknika ary indrindrindrindra amin'ny lafiny fanohizana zay mety ho fitoriana ray zay sangasanga zavatra zay zany dia efa ahafantarantsika sady fa efa miroso tsikelikely any amin'ny fametrahana ny didiko felehibe eto Madagasikara isika satria mampatahotra sy mampiorooro ny rafitra misy ka anika ilay fahefana zay mety ataon'ny vahoaka malagasy na ny sehatra ny mpanohitra dia ferana sahady amin'ny alalan'ireny fampitahorana ireny. Tsy tokony atao akivy anefa izany ho ny fanazavana. Manana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena ny fanoherana amin'ny alalan'ny fitsekerana sy ny filazana izay zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Raha tsy izany dia anjaika eto amintsika ny didy jadona sy ny didiko felehibe. Raha ny mpanohitra no mahazo ny maronisy ny anivony anteny mera dia zay le ataontsika hoe fifandanjakery. Ilainy zany amin'ny sehatra demokratika satria ile fifandanjakery io zany no arifanina mba tsy ahafahan'ny mpitondra miopefy ny amin'izay mety ho fampandrosoana ny firenena raha ohatra ka sanatrian'izany mitondra ny firenena any amin'ny lalana tsy izy ny fitondrana. Ny fametrahana kosa nefa ny maronisy avy amin'ny fitondrana eny anivon'ny anteny mera dia midika izany fa hoe na inona zany lalana tiany zao fitondrana zao hitondrana ny Madagasikara dia andeha ho azy zany satria ny rafitra rehetra dia mamela azy ary mamea lalana azy amin'izay. Ny tsininy raha ohatra ka mandeha mivily lalana ny fanapahan-kevitra entin'izao fitondrana zao mitondra ny firenena ny andavaka dia miaraka very any ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Raha tahiny kosa nefa moa ka hoe tena fampandrosoana marina no ilaina ary tena petraka n'ilay fitondrana dia mazava ho azy handeha zany asa fampandrosoana zany. Ny zava-misy anefa dia tsy izay no iainantsika. Fanametraka afatra mahatonga saina mialoha ny elany eto Madagasikara ny mpitantana ny FES teo aloha Constantin Grande nambarany tao anatin'ny boky nosoratany fa tena mbola manjaka eto Madagasikara ny kolikoly mila kabary ampahamarinana ho izy ny fanaovana politika amanjaka eto ihany koa ny fahantrana lalina. Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Natsikafiny Constantin Grande mpitantana ny FES teo aloha ireo fahalovana misy eto Madagasikara. Nanoratra boky ny tenany mialoha ny alany teto Madagasikara ka nasongadiny tao anatiny ireo teboka mila faratsarana eto amintsika sy ny zava-misy marina iaina ny vahoaka malagasy. Fa le ery ambony zany no meko antsika farany zao ndresahany en paragraphe faharoa. Madagascar a encore besoin d'un discours honnête. Tena mila kabary tena ampahamarinana i Madagascar sur les défis politiques auxquels il est confronté. La grande île est riche en ressources et en personnes motivées et bien formées. Mais, c'est faux, misy me fona l'izy kanefa la pauvreté, la faim, la corruption et la simple politique d'annonce domine le paysage. Petraka ny amin'iny. Asaiko isika hamaky hatramin'ny farany lahatsoratra
zay nysoratany tiranamana zay itatana ny FES tika vitany adidy amana ndraiky ny teto Madagasikara dia nisaoran'izy tamin'ny faran'ny herinandro teo isaorantsika mandrakariva koa ny anivon'ny FES satria reo dia anisany mamolavola tanora mpanao politika ary anisany mitondra fonjakevitra foana zany mba hanatsarana sy mba ahafahana miroso makany ny tena demokrasia sy mifahalalana farany teo zao focus na demokrasia iny zany ohatry ny eveny mangeza be zany zay nahitana ny indranamana Constantin iny zany dia nisaoran'izy tamin'ny faran'ny herinandro teo tomponandraikitra vaovao indray zany ny eo anivon'ny FES amin'izao fotoana zao fa vakio tsapany vahiny ny zava-misy eto Madagasikara heureusement lasa izy de napetra n'le article fa raha ohatra izy tamin'ny teto gidragidra be raha hoe teto izy mbola niasa teto ka namoaka article ohatran'ireny tsaiky tsony na ny convoquena na inona nahazo an'inona raha manino fa zao zay zany no fomba fahitan'ny olona rehetra Madagasikara amin'izao fotoana zao anjarantsika mandinika sy mieritreritra fa mila manovotsika ny fahafahantsika manova de tsy maintsy miray intsika ao anatin'ny firaisakina ao ambadiky ny kandida firaisakina rehetra sika ny fandarana miara-manonja moa dia arainao isan'andro manomboka amin'ny iray ora atoandro mila mahatsapa ny olo-pirenena tsiraray fa manana andraikitra feno ampiovan'ny fiainana izy ireo amin'ny manoloana izao fiaina ampirenena izao Irina Randriamasinoro io ihany koa ny fifidianana izay solombavam-bahoaka atrehana ny 7 Mey ho avy izao Germaine Mejanary taiziny ana ny toy tety amin'ny fokotany Anosy Zato Atsinanana ny fampafantarany kandida Irina Randriamasinoro ny larana misy azy ao amin'ny bileta tokana fantatrao fa hoe misy fifidianana solombavam-bahoaka zao amin'ny 29 Mey ty ary kandida numéro 1 Irina Randriamasinoro atolotra firaisakina Timman prositeny ny HVM mampafantatra anareo zay tany firaisakina tim ao anatin'ny firaisakina mila mandray andraikitra ny vahoaka mila ampafantarina azy fa manana andraikitra feno amin'ny fanavotam-pirenena izy ireo hoy ny kandida mitondra ny lisitra voalohany ao amin'ny boriboritany fahaefatra Irina Randriamasinoro fa ampafantarana ny larana no tena atao saingy mila mahatsapa ny olo-pirenena fa mila vonona amin'ny andraikiny ny rehetra amin'ny fifidianana atrehany io raha te anovany zava-misy ainany ny kandida numéro 1 zany atao anatin'ny boriboritany fahaefatra atolotry ny firaisakina dia mitety fokotany zay amin'izao mampafantatra hoe ny firaisakina dia manana kandida solombavam-bahoaka eto amin'ny boriboritany fahaefatra dia mitondra larana voalohany zay mampafantatra ny olona koa zay hoe ny firaisakina dia misy antoko 5 ao anatiny tambatra ao anatin'izany ny Timman ny prositeny ny HVM ny tsaratafina ary ny APM mampafantatra ny olona koa zay hoe ity fifidianany ity dia mbola ao anatin'ny fanohizana ny tolona mba hiverenan'izay hoe Madagasikara ho an'ny malagasy zay dia miezaka izay zany zao mampafantatra ny olona satria mbola adidinay ihany koa ny mampafantatra ny olona hoe isy fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 29 Mey satria mbola betsaka ny tsy mahalala an'izay dia izay ny antony hitetezana fokotany amin'izao tsika miteny izao itoy hatrany ny asa fanentanana toy izao ho hatrany ny kandida Irina Randriamasinoro sy ny olo-pirenena rehetra ny mandray anjara amin'ny fifidianana ka mila ampafantarina azy ireo izany ankoatr'izay dia mila mahatsapa ny olo-pirenena fa misy andraikitra avy aminy raha tsy miova ny zava-misy iainany amin'izao fotoana izao io lafombavaony sosialy kosa indray ny krosy fanatanteraka ka ny fiainanay nanomboka tamin'ny tetezamita ho ireo mponina amin'ny komina Miandriarivo distrika ny Faratsio ankoatra ny fahasahiranana iainana isan'andro dia manjaka ny trangana tsy fandripalemana ary anjato ny ireo omby lasa ny dalo tao anatin'ny 5 taona lasa izay ho ny fanazavany ireo mponina tanantoerana araka izao tatibavaony Javandriamaefa sy Mano Randriamalala izao 23 kilometatra miala ny Faratsio no misy ny komuna Miandrarivo tatsaha avokoa ny mponinao izany hoe mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana tao anatin'ny 5 taona nefa izay nirongatra be ary nafampana ny trangana tsy fandripalemana ho ireo mponina ankoatra ny alabotra sy ny vakotrano samihafa efa njaton'ireo omby very teo an-tanàna sy tamin'ireo fokotany manodidina manjaka tokana ny dahalo ary miferitrain'andro manalina ny mponina raha ny fanazavany dia ny alatrombo tena tsapa fa tena nirongatra mihitsy ary
ny tena zavatra mampalahelo a miady mafy ny mpiambina miambina foana amin'ny andro mialina sy tsy mahita toro mihitsy dia mbola misy azony zareo ihany ny omby anambala fanarahan-dy moa dia lalana tena enjana satria any amin'ny faritra karatra any no anarahana dy dia zavatra tena mampalahelo a reraka mpiambina reraka mpanara-dy fa zay lasa aloha dia tsy miverina hita fa tena mirongatra ary tena mikaikaika amin'ny vahoaka satria ny asa mandrara enjehana mahatatsaha ny vahoaka majinika ny fipina kely ny fambolena fahasairanana amin'izao famelomana sy ny fampianaran-janaka rehetrarehetra maro samihafa io dia mbola miampany tsy fandrimpahalemana ihany dia mahatsiaro mikaikaika amin'ny vahoaka ny alabotry ny alatrano sary manontolo tsy milamina tao amin'ny tateza mita tao manko ny ohatran'ny andohan'le zalahy ohatran'ny nanao zavatra fa tsy haiko hoe enjam-be ve le fenana atao sa ahoana fandeha fa tena hatramin'izay a 10 taona ho a 15 taona mahery aho vao nanara-dy ary tatanatin'izay an'izay a tena tsy nilamina be da be zavatra tsy mampilamina fa tena varenana izay za varena manelirana tsy mivahoaka zao raha isaka fandrimpahalemana zao manjary hoe tsy matory amin'ny alina midalo a amin'ny atandro zalahy matory amin'ny alina izy mandeha ianao reraka ny asa mandrarahanao izy manao ny ataony amin'ny alina ianao ve avo azy fa tsy maintsy voany ianao e mahatsiaro tsy misy mpiaro ireo mponina ty ambany vohitra manoloana ny trangana tsy fandrimpahalemana matetika dia any an-tsano matory satria mahavita mampilaza sy mampitandrina mialoha ireo dahalo rehefa nafika tanàna miraviravin-tanana ireo tatsaka tsy afaka mamokatra mpilaminana toy ny tany aloha intsony tsy hita mazava ny politika mpanjakana hitandrona ny fandrimpahalemana tsy hita koa izany ho fiarovana sy ho fampivoarana ireo tatsam-pamokatra ety ambany vohitra vaovao manodidina ny fampianarana andringa tahaka izao foana ny tontolo ny fanabeazana eto amintsika raha toa ka tsy omekasina ireo mpampianatra sy mpanabe hoy ny firaisamonim-pirenena ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous na ny CONAMEPT manampitrotraka ny fitsabany teknôlôjia anatin'ny tontolo ny fanabeazana izay fitaovana iray natao an'lihan'ireo mpampianatra hoy ny fanazavana zavandria mahefa sy mano randria malala atrany olana iraisan'ny fanabeazana sy ny fampianarana maneran-tany ny firoborobon'ny fanatontoloana sy ny teknôlôjia izay azo lazaina ho manimba ny asy ny fampianarana ny akamarony ary tsy manome lanja loatra intsony ny mazava-dehibe ny mpampianatra ho ny firaisamonim-pirenena CONAMEPT ary eo ataontsika hoe efa mandroso zao a dia le tontolon'ny fanabeazana tsy ilaintsony ny mpampianatra satria raha iresaka ataontsika hoe fampianarana teny frantsay ohatra na teny anglisy izy a dia ampiasainy ny Google Traduction anao kajy izy ampiasainy ny calculatrice zany hoe misy mihitsy zany ao le environnement le tontolo ny fanabeazana zay takina hiverenany hoe asiny zany hoe fanabeazana zany ka le toe-tsaina mpampianatra voavolavola ho mpanabe zay tsy voasolony reny teknôlôjia reny raha tsy izay no overina dia mandringa ela ihany ny fanabeazana maneran-tany io akoatra izay olana goavana ihany koa ny tsy fanomezakasina ny leta tokony hananan'ireo hampampianatra ho iatrany ny fanazavana maro amin'ireo mpampianatra malagasy no mbola tsy manana taratasy fahazahoana mampianatra na ny certificat d'aptitude d'enseigner fa fanampiny kosa ny eto amintsika dia amin'le tsy fanomezakasina ny lenta tokony hanana ny mpampianatra satria raha zany mpampianatra zany anie tokony hanana ny farafakeliny ny taratasy azahoana mampianatra na ny certificat d'aptitude d'enseigner nefa moa zavatra irahantsika ohatrany mahita le izy fa maro iny mbola misy mpampianatra tsy manana an'izany fa tsy hay alohany a nohony hoe tany lavitra andrina veka dia zay eo aloha no mampianatra zay zany zao le izy ny zavatra tena ilaina amin'izao fotoan'izao dia ny iverenan'le hoe environnement sûr et saine ho an'izany hoe mpampianatra anabe olo-pirenena izany feo miampity zany efa nentina tamin'ny test tamin'ny tany New York anie zany atzay aloha zany hoe tena faly izahay zao raha ohatra ka mba misy feo a hoe manao conférence de presse ny gouvernement a ilazany hoe zao mba vokatra azotsika zany nefa moa arakaraka ny zava-misy ihany
nosokafa nananomboka androany mo anyetsika maneran-tany ao amin'ny herinandro ny fanabeazana ary farana amin'ny 4 aprilo avy izao. Etsika maro isan-karazany no entin'Nicona Maipta anamariana izany. Raha pitsokosa no isy ny etsika manokana iraisana maneran-tany hitakina ny verenany zo amakasy ny fanabeazana ary atsarovana ireo izay tsy misitraka fanabeazana sahaza toy ny any amin'ireo firenena misy ady fa eo ihany koa ireo zaza malagasy tsy afaka mianatra noho ny antony samihafa fa indrindra noho ireo fotodrafitrasam-pampianarana ravan-drivo-doza. Hoentony fanabeazana hitondra fanabeazana hitondra fanovana. Izay no loha hevitra entina anamariana ity herinandro ny fanabeazana maneran-tany ity. Pejy ny finoana kosa indray no sokafana ho maltesy amin'ny FLM 7 hektara ny taonjobilin'ny Dr Pastora Alfred Hermandimby Rabarimanana tompanafana ny jobily any amin'ny volana septambra no ivy ny fankalazana ity jobily ity isan'ireo vahina saina namaly ny fanasana manokana moa ny filoha Marika Ravalomanana mivady izay niarany ombavaka tamin'ireo mpino maro. Asin'Andria Malala sy Mateo Princy. Niatomboka tamin'ny famelomana lakolosy tao am-piangonana nampianatra sekoly alahady mpitsabo efa mpikambana amin'ny komity maritra ny synode lehibe filohan'ny fitopolo-trano brofoibe ny FFKM sationany amin'ireo siam-panompona nataony Dr Pasteur Rabarimanana Hermandimby ireo. Totosa omaly alahady ny fanokafana ny jobily fankasitrahana azy mivady teto amin'ny FLM 7 hektara izay toerana iasany amin'izao fotoana izao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao araka ny voasoratra ao amin'ny Korintiana 1:15 io ny tenin'ny ompana ny fankalazana ary nakana ny afatr'Andriamanitra ho fampahirezana. Tsy Jesosy sokola kory no narahan'io ray aman-dren'io mianakavy a. Ny sokola dia mampifaly, mampirevy, fa nandalo sedra izy. Tsy ny lalana no sarotra fa ny sarotra no lalana io no nandehanany kanefa tsy ny fahasarotana no hitan'izy mianakavy teo amin'ny fiainany fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary io tsapany ho tahaka ny moteur nahatonga azy niasa niara-miasa. Ny volana Jolay 7 no natao ny ordination ateny amin'ny FLM Ambady Vonaky ny Dr Pasteur Rabarimanana izay mpikambana eo anivon'ny foibe FFKM ihany koa. Pastora Rabarimanana ery moa dia olona miavaka izy mivady. Matetika rehefa miresaka izay ao anatin'ny FFKM ary rehefa manoratra ny anarany dia betsaka amin'ny manontany efa maninona tsy mitovy amin'ny rehetra fa ny rehetra ny titra ny mampitandrina azy ny mandeha melofany azy Dr Pastora. Dikan'izay nanana ny asany manokana izy kanefa safidina n'olo tena ho an'Andriamanitra ary dia fitaratra lehibe eo anivon'ny fimbonana eo anivon'ny tany mamonina izany fanolorantena lehibe izany ary dia ho anay rehetra dia fitaratra tokoa ny Pastora Rabarimanana mivady satria raha misy ny olana na misy ny zavatra ilana torohevitra avy aminy dia tena dokotera tokoa izy sady dokotera ranofo dokotera ra-panahy dokotera ihany koa amin'ny fahalalana rehetra dia amin'ny zavatra rehetra dia miezaka mandrakariva amin'ny fanolotanana izy miezaka mitady vahaolana ary izany indrindra ilay fahasoavan'Andriamanitra ny asa tao aminy ka dia miaraba anareo indrindra izay ary mirary soanareo mandritra ny fitaopan-kalazana rehetra ary mirary soanareo mandritra ny androm-piainanareo rehetra amin'izao ny fahasoavana nomeny tompo anareo izany. Tenin'Andriamanitra amin'tianako azy dia izao hoe Salamo 7:20 hoy ny voalazan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an'i Jehovah, hitahianao avy eo zionany Jehovah ary ho faly ahita ny fahasoavan'i Jerosalema eny ianao amin'ny andro rehetra iainanao, eny ahita ny zafinao eny ianao fiadanana ane ho amin'ny Israely. Dia mirary soanareo indrindra izay mijoro eto mba ho ambin'Andriamanitra ary homeny fahasoavana trano. Tahin'Andriamanitra tovoka. Ankoatra izay raha ny fijoroana vavolombelona dia nanana fifandraisana akaiky hatry ny ela ny Dr Pasteur Rabarimanana sy ny filo Marika Ravalomanana izay isan'ireo vahiny manokana nasaina. Tsy hotsonareo koa raha misaotra manokana ny président Marika Ravalomanana satria tsy ampoizinareo hoe taiza ny fankalalànay fa rehefa nanatitra ny dossier tao amin'ny ACC izy tamin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika dia ny tenako sy président Davida no nantsoiny niaraka taminy tamin'izany.
za teo akavanana président David teo akavia de ozy ny mpitazana hoe lasa ministre le pasteur le dokotera io wala dokotera tamin'izany fa tsy pasteur lasa ministre ny fahasalamany io ka na tsy ministre aza dia mifankaty foany zay tsy zay président eto ihany tsika misaotra mankasitraka tompoko. Ny alahady 12 septambra 2024 moa no ivy ny fankalazana ny tsopily fankasitrahana any docteur pasteur Rabaramanana Iramandimy mivady ary ny 13 martsa kosa ny famaranana tapaka ny komity ny tsopily fatrano no tsakambato ny ity tsopily ny ity ray aman-dreny eo anivy ny fiangonana loteranina ity. Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka iraisam-pirenena mety ho tafakatra avo efatra ny loto plastika mivarina any ambanin'ny ranomasina amin'ny taona 2024. Maria Nisantaona moa ny andro maneran-tany izay adina amin'ny loto ary tamin'ny ity taona ity dia nyloha hevitra ny hoe planète contre plastique no nampitondraina azy fanadiadina. Isaky ny 20 aprily nanomboka tamin'ny taona 770 no nanamariana ny andro maneran-tany iadina amin'ny loto nampitondraina ny loha hevitra hoe planète contre plastique ho an'ity taona ity. Vao aingana ny fikambanana tsy miankina antsoina hoe Ocean Cleanup no nandroaka ireo plastika maro dia maro tao amin'ny renirano iray ao Guatemala sy Rio Las Vascas. Kamero amin'ny 700 no feno fako mba hitandrona ny tsy fiparitahan'ny fako any amin'ny ranomasina Karaiba. Azo atao tsara ny manala ireo plastika mba tsy letehany any ambany ranomasina hoy Melanie Bergman, manampahaizana manokana momba ny zava-mananaina an-dranomasina satria maro amin'ireo asan-dranomasina no mandeha any amin'ny torapasika amin'ny tokamonina izay tsy misy olona mipetraka ka tsy afaka alaina intsony. Noho izany azo atao ny maka ireo zavatra plastika manakaiky ny moron-dranomasina ny ena moron-drano mba hisorohana ny fahaverezan'ireo plastika any ambany ranomasina any. Raha ny vinavina ny paisiansa Alemaina sy ny tatitra vaovao navoaka ny WWF dia mety hiakatra avy efatreny ny loto plastika any an-dranomasina amin'ny taona 2020. Ary efa voakasika ny fitambaran'ireo microplastika mampidi-doza ny ranomasina Mediterranée atsinana ny China, ny ranomasina mavo ary ny ranomandry any an-tendron-tany avaratra. 20% amin'ny karazam-biby an-dranomasina no efa voakasika ireo voka-dratsy avy amin'ny plastika ireo. Varahinao misesy aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina ny Global News ny dinika ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Léon de Professionnel. Ny sampana fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.